atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafalena trano iarabany atsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ny radio Faniry amin'izao fotoana izao. Isaorantsika Andriamanitra amin'ireo fahasoavana maro omenantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ahafahantsika miatriky ny tontolo mpiainantsika. Amin'ity alahady fahatelo tsotra mandavantaona ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra manampy antsika ifanotrona toy ny fanirinan-kondro. Ndeha hoenointsika sy raisintsika ireo vaky-teny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady tsotra fahatelo mandavantaona taona dia ity sy ny fampianarana ray aman-drentsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky-teny masina voalohany, boky ny Nehemia. Tamin'izany andro izany no nitonga ny volana fahafito ka efa tafapetraka amin'ny tanànany avy ny zanak'Israely, dia nivory toy ny olona iray ihany ny vahoaka rehetra teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin'ny rano. Ary efa nilazan'izy ireo i Esdrasa mpanoradalàna mba hitondra ny boky ny lalàn'i Moizy izay nandidian'ny Tompo any Israely. Ka nentiny Esdrasa mpisorona ny lalàna hoe ho anatrehan'ny fiangonana dia ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay rehetra efa manan-tsaina ahafantatra azy. Andro voalohan'ny volana fahafito tamin'izay no vakiny teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay efa manan-tsaina ahafantatra azy ny boky teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin'ny rano hatramin'ny maraina ka mandra-pisasaky ny andro ary nampandro sofina ny hainon'ny boky ny lalàna avokoa ny vahoaka. Teo ambony lampihazo vao narafitra hanaovana izany no nitsangana Esdrasa mpanoradalàna ka nisokafiny teo mason'ny vahoaka rehetra ny boky, fa tafasonitra ambonin'ny vahoaka rehetra izy. Ary rehefa nisokafiny dia nitsangana ny vahoaka rehetra. Nisaotra ny Tompo Andriamanitra lehibe Esdrasa dia nanandra tanana ny vahoaka rehetra namaly hoe
amen, amen. Sady niondroka sy niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny tompo izy ireo. Novakiny mazava ny boky dia ny lalàn'Andriamanitra. Novoasany koa ny heviny ka azo tsara ny teny novakiny. Ary i Nehemia gouvernoura, Esdras ampisorona sy mpanoradalàna mba amin'ny Levita nampianatra ny vahoaka, ny teny tamin'ny vahoaka rehetra, nanao hoe: andro masina ho an'ny Tompo Andriamanitra reo ity, ka azasiana fisaonana na ranomaso. Fa nitomany avokoa ny vahoaka noho nandre ny tenin'ny lalàna. Dia hoy Nehemia tamin'ireo: mandehana mihinana hena matavy sy misotro zava-pisotro mamy, ary atero anjara izay tsy navoatra. Fa masina ity andro ity ho an'ny tompontsika, ka aza malahelo fa ny fifaliana amin'ny tompo no herinareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Anisao tontolo izao ianarapianatrono. Fa hazava anisao tontolo izao ny tompo. Nilaza ny tompo amaramila anitra. Niasa ny kosa toriny abakabaka. Niandro milaza miandro manaraka. Niali ninja nitantara minyalina. Ianarapianatrono. Fa hazava anisao tontolo izao ianarapianatrono. Fa hazava anisao tontolo izao ny tompo. Nilazany tsy volana marany, tsy fomba manakore sy ny sofina. Ka nefa vetsy zera-tany ny batrony, mieri tsy tana miafatra entiny. Ianarapianatrono. Hazava anisao tontolo izao ianarapianatrono. Fa hazava anisao tontolo izao ny tompo. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, toy ny maha iray ny vatana na dia maro rantsana aza, sy toy ny maha vatana iray ny ratsambatana na dia maro aza izy, dia toy izany koa i Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra, mba ho vatana iray ihany isika, na jody na jentily, na mpanompo na tsy mpanompo, ary fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra. Koa ny vatana dia tsy ratsambatana iray ihany, fa maro. Raha nitongotra anao hoe tsy isan'ny vatana aho satria tsy tanana, dia izany ve no tsy isan'ny vatana azy? Ary raha nisofina anao hoe tsy isan'ny vatana aho satria tsy maso, dia izany ve no tsy isan'ny vatana azy? Raha maso avokoa ny vatana, inona indray no fandrenesana? Ary raha fandrenesana avokoa, inona indray no fanamboloana? Ratsambatana maro anefa no efa nalahatr'Andriamanitra eo amin'ny vatana, arak'izay itiavany azy avy. Ka raha ratsambatana iray ihany izy rehetra, aiza ny vatana? Koa maro ary ny ratsambatana, fa iray ihany ny vatana.
ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy milanao aho, ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy milanareo aho. Fa ny ratsambatana izay miseho malemilemy kokoa aza no vomaika ilaintsika kokoa, ary ny ratsambatana izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa aza no omentsika voninahitra bebe kokoa. Koa ny tsy misy ajany ao amintsika no ajaintsika kokoa, fa izay mendrika raha teo tsy mila izany. Satria tamin'ny nanaovan'Andriamanitra ny vatana dia izay kely voninahitra kokoa no nalahany omeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny vatana, fa mba hifanasoa avokoa ny ratsambatana rehetra. Koa raha mijaly ny ratsambatana iray dia miara-mijaly avokoa ny ratsambatana rehetra. Fa raha mahazo voninahitra kosa ny ratsambatana iray dia miara-mifaly ny ratsambatana rehetra. Ianareo no vatan'i Kristy, ka samy ratsambatany manaraka ny laharany tsirairay avy. Ao amin'ny eglizy dia izao no nandaharan'Andriamanitra ny sasany: voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra. Manaraka izany dia ireo nahazo fanomezana anao fahagagana, anasitrana ny marary, anampy, hitondra, hiteny fiteny samihafa tsy fantatra, andika teny. Moa apôstôly izy rehetra, moa mpaminany izy rehetra, moa mpampianatra izy rehetra, moa manao fahagagana izy rehetra, moa nahazo fanomezana anasitrana izy rehetra, moa miteny fiteny samihafa tsy fantatra izy rehetra, moa mandika teny izy rehetra. Izany ary ny teny ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tsika mianakavy aneny Tompo, o tanteraka tokoa ny iza. Evanjely masina nosoratany masinday Lioka, voninahitra ny ho anao re Tompo. Noho ny maro efa nanoratra ny tantara ny zavatra inoana tokoa amintsika sy noraisintsika tamin'ny vavolombelona, sady nahita maso no mpitory teny hatramin'ny voalohany, dia nataoko fa mety tokoa rehefa niala ninana aho alala tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny andohany, ny anoratra azy milamina tsara ho anao ry Teofily manakaja, mba ho fantatrao fa marina tokoa zay nampianarina anao. Indray andro Jesoa dia nenti ny heri ny fanahin'ny verina tany Galilea indray, ary niely tamin'ny manodidina rehetra ny lazany. Nampianatra tao amin'ny sinagogan'izy ireo izy, ka nankalazainy izy rehetra. No ny tonga tany Nazareta tanànanabe azy izy, dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro ny sabata, ary nitsangana hanao ny famakian-teny. Natolotra azy ny bokin' Isaia mpaminany, ka noho ny velariny dia hitany ny teny voasoratra hoe:
ato amiko ny fanahin'ny tompo fa nanositra etory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy sy naniraka ankahery ny toritory fo ilaza fahafahana amin'ny mpifatotra sy fahiratana amin'ny jamba anafaky izay nampahoriana ary etory ny taompahasoavan'ny tompo sy ny andro ny famaliana noho ny naorony ny boky dia naveriny tamin'ny mpitandriny ka nipetraka izy ary nifantoka tany aminy avokoa ny mason'izy rehetra tao amin'ny sinagoga dia rafitra ny teny taminy indray Jesosy nanao hoe androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo zany soratra izany. Izany are kankalazaotsika ny teniny tompo derany ho anao re Kriste. Ry kristianina ava-malala amin'izao mandavataona zao dia fandaliana-ponoana tokoa no erahantsika manao, izany hoe miainga amin'ireo vakiteny arosony eglizy amin'izao taona ny masindaliko zao dia lalintsika ny fiainan'i Jesosy mba ho zary fiainantsika, satria izany hoe avy amin'ny Kristy ny teny hoe kristianina, ka avy amin'izay fiainan'i Jesosy zay no maha kristianina mpanaradian'i Kristy isika, ka mahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria, ho mpivahiny ny fanantenana, mamafy hafaliana, fiadanana, fihavanana, sady kristianina no malagasy manasitrana ny ratran'izao tontolo izao. Ka izao tokoa ary ny fotoana tsara irososika lalindalina koa re kristianina havana amin'ny sinoda fafito fijanonana fahatelo, ka ivelomantsika ny lohevitra fianakaviana eglizy kely mifanasoa, mifampisimbana, mikasaka ny soa iombonana. Ry kristianina hava-malala amin'izao alahady fahatelo mandavataona dia manohy ny fianarana ny fiainan'i Jesosy tokoa aritsika miaraka amin'ny masindaloka, na dia masinday zoany aza no nivakisika tamin'ny alahady lasa teo ny tantaran'ny fanovany Jesosy ny rano divay, izay manambara fa raha eo anivosika tokoa Jesosy ka raha mitoetra ao amintsika ary izy mitoetra ao amintsika dia miova ny fiainantsika, miova ho tsara, mamokatra zavatra tsara mahasoa ny fiainantsika, ary nahafaly ireo izay nasaina tao Kana tamin'izany fotoana zany, ary izay koa rehefa miova tokoa ny fiainantsika, miova mamokatra ho tsara, dia mahatonga antsika mifampisimbona mifanasoa ka mamokatra tokoa izay fiainantsika zay. Ary araka nanimpiasika azy dia io famantarana tany Kana io no niteraka finoana tamin'ny mpianatra, satria nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy, ka inganie amin'izao taona masina izao mba hifanozo amin'i Jesosy tokoa isika ka ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ka mba hivelomantsika izany rehetra izany ary dia ampitain'ny eglizy amintsika androany fa ny tenin'Andriamanitra tokoa dia natao hanampy isika hifanotrina, hifanasoa, hifampisimbana, ka hahatonga sika olo raika ao amin'ny Kristy. Izany no antitraterin'ireo vakiteny telo androany ry kristianina havana. Raha ny vakiteny voalohany zao dia mampianatra sika fa baby ny vahoaka an'Israely, izany hoe potika ny fiainan'izy ireo
tany amin'ny fibaboana ka napetran'izy ireo tsara amin'ny fiainany ny tenin'Andriamanitra ka na dia miatrika zava-maro azy izy dia nampiovany fiainany zay. Ho indrindra ny vakiteny voalohany novakiana teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay efa manatsaina ahafantatra azy ny boky teo amin'ny kianja ny lohan'ny vavahadiny rano hatramin'ny maraina ka mandrapy sasaky ny andro ary nampandrosofina ny eniny boky ny lalàna avokoa ny vahoaka. Ka izay indrindra ry kristianina havana fampianarana lehibe izany atolotry ny vakiteny voalohany antsika zany, fa indrindra moa raha mandinika ny zava-misy iainantsikasika tolo-lalana mazava io atolotry ny vakiteny voalohany io ka oka ho samy andray ny tenin'Andriamanitra isika tahaka ny nambaran'ny bokyny Nehemia amin'ny vakiteny voalohany. Ka raha mandray azy tokoa isika araka ny voalaza nio tenin'Andriamanitra io dia manan-kery tokoa. Ka inona moa no ataontsika amin'izao synôda zao ry kristianina havana raha sy mandinika ny tenin'Andriamanitra ka ahatonga sika ho taranaka mpanorona tranobe iombonana zay efa robaka raha mandinika azy sika. Ka raha te ho taranaka mpanorona eglizy tranon'Andriamanitra isika, mpanorona tranobe iombonana, dia aokary omesika toerana lehibe ny tenin'Andriamanitra, ho raisika ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy izao ihany no nampirosina antsika fa efa hela no nanitra terisika fa aoka ny fianakaviana eglizy kely samy anana baiboly ka hiaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Sara ny manamarika fa ity alahady ity raha teo no alahady natokany eglizy ho alahady ny tenin'Andriamanitra, ka ny lohevitra amin'izany dia ny hoe fanantenana ho hay ny teninao. Salamo 7:1 amin'ny 1:voalohany. Ka izay indrindra ry kristianina havana aoka mba ho fanantenan'ny fianakaviana miatrika n'izao zavatra sarotra izao ny tenin'Andriamanitra. Oka hoentisika hiderana sy enarasika tokoa ny tenin'Andriamanitra, anory lalana sika tahaka tamin'ny andron'ny Elia mba hay andray ny tenin'Andriamanitra isika, fa indrindra rehefa andro masina, andro ny tompo, izany hoe ny alahady. Ka azasiana fisaonana itsony araka ny voalaza ao amin'ny vakiteny, mandehana mihinana hena matavy sy misotro zavatra mpisotro mamy ary anatero anjara zay sy nahavoatra, fa masina ty andro ty ho an'ny tombontsika. Ka aza malahelo fa ny fifaliana amin'ny tompo no herinareo. Tanteraka izany androany hoy Jesoa ao amin'ny evanjely raha namaky ny tenin'Andriamanitra izy, ka ho indrindra izy ato amiko ny fanahin'ny tompo, iraina hitoro vaovao mafaly aho. Raha entany ny fanahy n'Andriamanitra tokoa isika, ilay fanahy manory lalana antsika, manazava antsika, manadio antsika, mankahery antsika, dia andalina finoana tokoa isika. Ary dia zay no ataosika amin'izao synôda izao. Enosika i Jesoa, ilay zanak'Andriamanitra, nieny tsara ilay fampianarany tao amin'ny sinagoga ireo olona marobe, nandray ny tenin'Andriamanitra ary nanolotra izany tamin'ireo vahoaka. Isika sirairay koa aoka mba hahay ny tenin'Andriamanitra ary izary izany eo manodidina antsika. Ka inona ary no ataosika ry kristianina havana aoka rarotsika zao fotoana fanaovantsika ny synôda fahafito fijanonana fahatelo zao, andalinana ny finoansika ka andray atanana ny finoansika, ankalazasika tahaka ny Jesoa tao amin'ny sinagoga, ka hitondra sy hizara azy amin'ny mpiarabelona. Ho feno ny fanahy masina ny isika tsy kiraikiraiky, isika olo raika ziaby, isika eo ve ka hizara an'izany tahaka ny nataon'ny mason-Luka nilaza amin'ny fanomboan'ny evanjely ny vakisika isika androany hoe noho ny maro efa nanoratra ny tantara ny zavatra inona tokoa amintsika sy noraisitsika tamin'ny vavolombelona sady nahita maso no mpitoritena hatramin'ny voalohany, dia nataoko fa mety koa rehefa nialaneninao alala sara ny zava-rehetra hatramin'ny andohana ny anoratra azy milamina tsara ho anao ry Teofily manakazy, mba ho fantatrao
fa marina tokoa zay nampianarina anao. Aokaritsika ry kristianina ava malala andray ampanajana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ivelona azy eo amin'ny fiainantsika andavanandro ka hahatonga sika araky ny fanambarana nataosika teo ho kristianina, zany hoe Kristy mpiarabelona amin'olona. Ho tahaka Nehemia amin'ny vaky teny voalohany tokoa anitsika ary ho tanteraka ny voalazan'ny evanjely araky ny voalazan'i Jesosy hoe androany ho tanteraka izany voasoratra izany. Tanteraka tokoa izany rehetra izany raha mandray an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika isika, eo anivon'ny fiainantsika, ary ny tenin'Andriamanitra zary ivon'ny fiainantsika. Tahitra ireo niaino an'i Jesosy tamin'izay fotoana izay ka nifantoka teo amin'ny mason'olona rehetra tao amin'ny sinagoga manambara izany ry kristianina hava malala fa arakaraky ny ametrahantsika ny anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra ny mampisy dikany ny fiainantsika manontoro. Ka izany no antitrateriny masindaha-Paoly amin'ny vaky teny faharoa raha eo anivosika tokoa ny tenin'Andriamanitra, manilo asika ny tenin'Andriamanitra dia zary vatana iray isika, olo raika ao amin'Andriamanitra ka afa mifampizara ny manta sy ny masaka. Ka ireo talentasika rehetra dia entsika nasoavana ny hafa ary fampitsimbinantsika. Na dia misy azy ny mpanenjika oko tahaka an'i Jesosy isika, na dia misy azy ireo tesotra taminy dia nizoro mandrakariva ho vavolombelona izy, ary zany ny maha-kristianina sika. Aoka ny fizorosika ho vavolombelona sy hoe hoentina anaovana etraketraka na hipoerapoera na ampanirina ny hafa, satria anehoana ny fitiavana sy ny asa-panasoavana araky ny voalazan'ny masindaha-Paoly ao amin'ny vaky teny faharoa. Ny olona miombona amin'ny Jesosy hoy masindaha-Paoly, ny olona manasoa, ny olona tena tia dia sy hoe resaka sainto fa entina eo amin'ny fiainana. Tena mampiditra sika tokoa amin'ny sinody ireo voalaza rehetra ireo ka oka alalintsika tokoa, ary zany raha teo ny vanim-potoana mandavataona iainasika izao. Ireo ny fampianarana fototra ho antsika amin'izao herinandro vaovao izao izay ivelomantsika ny tenin'Andriamanitra araky ny voalaza teo, andro ny tenin'Andriamanitra izao, ary andro raha teo koa amaranana ny herinandro izay ivavahasika amin'ny firaisam-pinoana. Ho firaisan'ny eglizy moa marimarina koa satria ny finoana efa iraisana, fa ho firaisan'ny eglizy mba sy hisony fizarazarana ka ho fiainana miombona ao amin'ny Jesosy tokoa ny fiainansika. Ka na inona ataosika dia ao anatin'izany fifankatiavana izany ary apetrasika amin'ny tena toerany ny tenin'Andriamanitra. Ka ny tenin'Andriamanitra anilo ny ataosika rehetra ka lasa fiainana ao asika ny tenin'Andriamanitra, ho zary fitiavana ka zaraisika amin'ireo mpiarabelona amintsika ka ho taranaka mpanorina tokoa isika, satria olo raika amin'Andriamanitra frately tuty araka ny voalazan'ny masindaha-Paoly hoe vatan'ny Kristy ianareo ka samy rasambatany manaraka ny laharana tsirairay avy. Ny talenta omen'Andriamanitra sika dia sy hoentina ho irereana na hipoerapoera na hoentina noerana ny hafa, fa hoentsika anompoana ny hafa. Fa anompoana ny vokatra ny fandraisasika ny tenin'Andriamanitra ary sy iza ny tenin'Andriamanitra araky ny fantatra sika di Jesosy. Ka izay indrindra ry kristianina havana oka aneosika ny maha-kristianina sika ny tenin'Andriamanitra ary hoentsika anompoana ny hafa. Ry Jesosy tompo, tantarain'ny masindaha Luka ny fanomboanao ny fitoriana ny vaovao mafaly 2 taona lasa izao. Mbola marobe ny sy malalanao, ampio izahay, irao ny fanahy masina ao anay ka hatonga anay hitoro ny vaovao mafaly eo manodidina anay, ary ho hita amin'ny alalan'ny fiainanay tokoa ny nataonao teo amin'ny mpiara-miaina sy iray tanàna aminao izay nitorianao ny tenin'Andriamanitra. Taonan'ny Jobily ny fanantenana izao, taonan'ny Jobily ny fanavotana anay, ka ingany izao taona masina izao anay bebe kokoa andray ny tenin'Andriamanitra ary hitondra azy eo anivon'ny fiarabelona aminay, ka zary fanilo ny fiainanay tokoa ny tenin'Andriamanitra. Ry Jesosy ampio izahay hizoro vavolombelona ka ny teninao ahatonga anay ho tena mpanorina tokoa tahaka anao, zay fantatray
fa nanaitra ny olona ny fitorianao ka maro no nanaradianao engany izahay koa amin'ny ataonay rehetra atarika ny olona satria miteny manaitra fa ny atao no mahasarika ahasapa fa ao aminao no tena fiainana ka ho eglizy olona velona tokoa izahay ka ho taranaka mpanorona tokoa amin'ny ataonay rehetra masiny marireny eo no ny enina taonao de tonga nofo Jesosy tenin'Andriamanitra ampianaro ary zahay ahay ankatoan'Andriamanitra ka ho tonga nofo eo amin'ny fiainanay tokoa i Jesosy tenin'Andriamanitra masinday Josefo ampianaro ny fianakavianay mba hametraka ny Jesosy tenin'Andriamanitra ho ivo ny fiainanay sy eo anivo ny fiainanay aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.